Miaraba tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Mafaly anay ato amin'ny Alliance Voarikasy na vovonana iray izay hitambarany ireo firaisamonim-pirenena malagasy misehatra manokana eo amin'ny lafiny tontolo iainana ny manolotra antsika menakavy ity horonan-tsary fanadihadiana iray ity izay mahakasika ny arena ankibon'ny tany. Maninona moa no arena ankibon'ny tany no resahana satria mipetraka amin'ny fanontaniana eto manao hoe ireo fitrandrahana ny angovo tsy azo avoazana eto amintsika ireo ve tena miteraka fampandrosoana maharitra ho an'ny malagasy eo amin'ny lafiny sosialy io na eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Ato anatin'ity horonan-tsary ity izany no ahitanao ny valin'izay fanontaniana izay. Tsara manamarina aty am-boalohany fa maro ireo sedra izay nahazo anay mpanao fanadihadiana sy ireo mpanao gazety namana tamin'ny nanatotosana ity horonan-tsary ity satria tsy moramora ny mahazo ireny atao hoe loharanom-baovao tena marina mba ahafahanao mahafantatra hoe inona zava-misy marina eny an-toerana. Maro ireo horonan-tsary miafina sy ireo horonan-peo miafina izay ho hitanao ato anatin'ity horonan-tsary fanadihadiana ity. Koa mirary soanao ary mba anjoy hatramin'ny farany ity horonan-tsary fanadihadiana iray ity. Misaotra tompoko. Nosy iray lehibe ao amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe indiana i Madagasikara. Mahatratra any amin'ny 2,9 kilometatra tora-drony ny velaran-taniny. Firenena manan-karena raha ny karazam-biby sy ny zava-maniry ary arena ankibon'ny tany ananany jerena. Misy hatrany amin'ny 3,000 sy 1,000 alina ireo karazan zava-maniry sy biby tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Mikasika an'ireo arenany ambanin'ny tany indray dia firenena fahatelo ao arenan'i Inde sy Brésil manana arena ankibon'ny tany maro karazany isika eto Madagasikara. Efa hatramin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany no nanomboka ny fitrandrana ireo arena ankibon'ny tany ireo ary mbola mitsoy mandraka ankehitriny. Arena ankibon'ny tany tsy tambo isaina araka izany no efa notrandrana teto Madagasikara. Fitrandrana izay tokony ampidi-bola ho an'ny fanjakana sy ireo mponina ifotony amin'ny alalan'ny etra sy ireo tambiribidy. Ny zava-misy anefa mbola isan'ireo firenena mahantra maneran-tany i Madagasikara amin'izao. Aizany lesoka, inona ny antony tsy isiany ny fampandrosoana ho an'ny firenena amin'ny alalan'ny fitrandrana ireo arena ankibon'ny tany? Inona ireo fepetra tokony ho raisina mba ahafahana mametraka rafitra maharitra eo amin'ny fahaiza-mitantana ireo arena ankibon'ny tany? Faritra iray any Atsimo Nosy ahitana arena ankibon'ny tany toy ny Fasimainty, Artany, Volamena sy Vatsoa Sarobidy ny any Atsimo Andrefana. Mirefatra any amin'ny 4,000 sy 4,000 kilometatra tora-droa ity faritra ity ary ahitana distrika 5. Isan'ireo toerana ahitana toeram-pitrandrahana arena ankibon'ny tany ny ao Toliara faharoa, Sakara, Betioky sy Benenitra. Iray amin'ireo orinasa lehibe manao andrana amin'ny fitrandrahana Fasimainty ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana ny Tulear Saints Project any Ranobe, commune Kilmanilka, distrika ny Toliara faharoa no misy ny toerana novan'ity orinasa ity andrana. Fasimainty arivo taona isan'andro eo no vinavinainy ny orinasa Tulear Saints Project ho vokariny isan'andro ary olona miisa 500 avy ao amin'ny commune Kilmanilka eo no mena asa ao amin'ity orinasa ity raha ny voarakitra ao anatin'ny boky nandraikiny. Anakaranobe nanjao tsy ampy miasa. Firy anakaranobe miasa ao nany io? Raha misy zay tsy efatsa avao. Ny fandraisam-piasa moa mahavikologoly io. Isoratsa hoe hiasa ilandreo drala hoe meu drala raha fa iasana iso hiasa amin'ity Fasimainty. Telo alina. Dia olo misotra agnarana lanjava-drala. Izy le maka-drala Toliara Saints sa le olo avy aty aminareo? Le olo avy aty aminay. Io moa tsy resaka an'izay aho satria le olo liasa iaby izay nangatakasa renambiny dosieny dia anjarany
Tuliarasanda zany nanao dépouillement nisy ankentiny nataony tamin'ireny roapolo lahy nangatahiny regny fasika fa le resaka telo alina tsy misy an'izay tsisy resaka an'izay tao. Miayay ireo mponina raha hitondra vokatsoa ho azy na tsy ny fitrandrana fasy mainty. Zahay ankily malinika eto ny zavatra problemana eto zany dia resaka rano fambolena. Ny ranonay zao tsy ampy. Ka raha ohatra io fasy mainty io zany tsy mampisy problema amin'le rano fambolenay dia d'accord zahay afaka andray an'io. Foto-dravitra samaro no vinavinainy n'ity orinasa ity atao, isan'izany ny lalana. Eto amin'ity tetezana ity zao ohatra no andalovan'ireo fiara vaventy ny orinasa rehefa nomboka ny fitrandrahana. Ny fanandrify tamin'ny fotoana nandalovanay tao amin'ny toerana kasain'ny TSP hitrandrana fasy mainty, ny sondage nataon'ireo mpiasan'ny orinasa izay amin'ny alalan'ny fitaovana ary fomba tokoa. Misy ny feo mandeha fa hisy ny famondrana tanàna ataon'ny orinasa ary na ny fasana aza dia ho voakasika amin'izany ihany koa. La fampialagna ny tanàna amin'ny arabe igny zao miandrala rahay zay ny ilanay. Raha resaka fasana io zavatra sarotsy aminay indrindra fa rahay masikoro hoe fasana fa eto zany ny safidiana razanay dia hafalo io koa amin'ny alalan'ny fomba tsy haiko. Raha ny zava-misy anefa dia mifamaofao ny fanazavana tongany amin'ireo mponina eny fotony mikasika n'ity tetikasa-panamboaran-dalana ity. Afangaron'ireo mponina ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy sy ny lalana kasain'ny TSP atao. Amin'izao fotoana izao moa dia efa nisy resaka mandeha kasika ny fanamboarana ny lalana ny RN9. Iny dia programam-panjakana. Ny mikasika an'iny dia tsy sidirany Tuileries na dia mikely ary satria Tuileries dia manana ny lalany manokana ary mbola eo am-pikarakarana izany hoe étude mikasika an'ireo lalana ny Tuileries amin'izao fotoana izao. Misy anankitelo ny lalana mbola tsy fantatra izy amin'ireo no ho ampiasaina amin'ny farany zany. Ka ny resaka mandeha moa dia hoe Tuileries dia amindra tanàna anapotika volon'olona iny dia misy any amin'ny RN9 ary kindresana teo Tuileries dia tsy ampiasan'ny RN9 noviana mihitsy satria ny camion ampiasainay dia mafesatra mahatratra ny 110 tonnes any. Ny RN9 dia tsy azaka camion amin'izany 110 tonnes zany. Mbola tsy voafaritra mazava tsara ny toerana anamboarany TSP ny lalana andalovan'ireo fiara vaventy hitatitra ny fasy mainty. Ka ao anatin'izay plan d'aménagement et d'exploitation zay dia misy lalana zay ho ataony lalana vaovao zay ho ataony tsy ahafahan'ireo camion goavana zay ananany Tuileries ary ho ampiasain'ny Tuileries izay ivezivezy. Lasa anankiroa zany zao ny zavatra azo aroso aminy, na izy hiverina any amin'ny lalana RN9 no amafisiny amin'izay faritra lalovany, izay faritra ilainy mahafahany makany amin'ilay toerana hitrandrahany, dia ny anankiray faharoa dia mitady anao lalana izany izy zay amakivaky ny faritra voaro any amin'ny faritra atsimo andrefana iny. Eo no mipetraka ny olana amin'izao tsika amin'ny teny zao. Io zany no mipetraka ny olana ary efa nisy zany ny andihana tompon'andraikitra maro ambony avaty Antananarivo avy tamin'ny ministera tsorena sy ny ala efa nandeha tany nijery sy namariparitra tokoa ny hoe aiza ny inona ny vokatsoa ateraka raha ohatra fa ty lalana ity no arahana ary inona ny vokatsoa raha le anankiray faharoa no arahana. Fantatra taoriny ity fanadihadiana ity fa tsy ampy ny fanazavana azon'ireo mponina eny fotony momba ny tetikasa-pitrandrana fasy mainty any ka miroro ny isain'izy ireo. Ezaka nataon'ny orinasa manoloana an'izany ny fametahana peta-drindrina isaky ny tanàna manazava ny mponina eny fotony momba ny tetikasa-pitrandrana fasy mainty ataon'ny TSP ao Toliary. Niteraka resabetany toerana ihany koa ny fahasimbany ny tontolo iainana indrindra fa ny fikapana hazo. Manoloana an'izany misy ny tetikasa-pambolena hazo ataon'ny orinasa TSP amin'izao iarovana ny tontolo iainana.
Momba ny lalam-pirenena fahasivy indray dia tsy hisy ny fikitiana tranon'olona raha ny vaovao farany voaray. Itododo ho an'ny Betioka Atsimo indray isika ao amin'ny kominy Soamanonga 720 kilometatra miala ny Toliary, toerana izay ahitana aritany. Tanàna isan'ny nandroso teto tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany, fotoana izay efa nisiny ny fitsirihana aritany nataon'ny Frantsay. Ankehitriny anefa dia lasa olo ny tanàna taoriany ny tsahara ny fitsirihana nataon'ny Frantsay ireo. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ao atoerana, tsikaritra fa misy sandary mitondra basy avokoa ireo fiara izay mifamezivezy eto. Momba ny fitrandrahana aritany dia orinasa sinoa indray izao no manao ny fitsirihana ao atoerana. Velaran-tany mirefy hatrany amin'ny 400 kilometatra tora-droa no misy ny toeram-pitrandrana ataon'ny orinasa sinoa mpamosavy. Manodidina ny 3 miliara taona ny aritany azo trandrahana ao amin'ny toeran'io raha ny vokatry ny fanadinana natao tany amin'ny taona 50 tany. Amin'izao fotoana izao dia ny orinasa mpamosavy no manao ny fitsirihana ao atoerana. Zahay tsy misakana an'io fa ity fandripahana ala ty sy fandripahana ny zavatra amin'ny tanimbolona ity mampiahy anay. Tanimbarinay dia ambonin'io charbon. Le vazaha mpitrandraka nefa milaza fa mahatara ny asany ny fitrandrahana charbon ino ty atao hoe atao agnaty tany agny. Tanimbarinay ambony charbon io fa tsy ampy anay fa zahay kere lava hatramin'izao. Raha sy teo ny mpagnome sakafo, raha sy teo ny fidy manao asa tana maro, sahirana zay agnatin'ny 5 taona zay satria noana. Ny fahitako an'izay dia mety hampandroso ny taninay izy amin'ny vokasoa voalohany. Fa ny saingy manahirana anay tompon-tany zany amin'ny fitrandrahany le charbon sy hanatinery sady amin'ny nataony teo taloha zany ny fahakany amin'isy fahakany Frantsay taloha fa hanao décapage reo. Io zany nampalahelo anay satria mety ho simba ny alanay. Amin'ny ankapobeny tokony hitondra vokatsoa ho an'ireo mponeny fotony ny tetikasa-pitrandrahana lehibe. Manamafy izany indrindra ity mpitrandraka taloha ity. Mbola orinasa hafa no nanao famokarana tao Asakoa tamin'izany fotoana izany. Fa niasa tamin'io tamin'ny 71 mba bazaha manana anarana hoe Bisky ny anarana. Tamin'io nisy famokarana sady nisy fandrosoana ho ny vahoaka tiky. Antenain'ny mponina arak'izany fa hitondra fivoarana ny orinasa mpamosavy. Voarakitra ao anatin'ny boky nandraiky ny orinasa ity rahateo ny fanamboarana sekoly amin'izao dingana voalohany tetikasa izao, ny fanaovana vovon-drano sy ny fanamboaran-dalana. Zavatra fanampanantenana sepotany zegny hoe atao dia mipetraka hoe taratasy fotsiny sy mba misy atao tahakany hoe lalana ny lazaina Riandriagnambo ary. Zay lalana ahoany daholo be commune firy mampiasa an'io ary olo firy mampiasa an'io. Nareo ngamba nandalo tao Andriagnambo tao dia zavatra brèche kelikely io tokony tsy mandany hoe lasaka 20 akory tsy vita. Arak'izany dia tsy mbola migoka ny tombotsoa azo avy amin'ny tetikasa-pitrandrahana aritany ny mponeny fotony na eo amin'ny lafinininy zany na inona. Zahay tompon'ny tanàna ao, zay tompon'ny tany reo fesy ampidirin'ireo miasa zay mipetraka ao. Nefa olo boka avilany agny maome drala ampidirin'ireo. Izahay vahoaka ato Asakoa manaharena kibon-tany kanefa zahay mahatra. Na ve mazava sao dia misy kosa le kolikoly? Kolikoly? Misy. Ohatran'ino le kolikoly misy? Ny kolikoly manakory moa amin'izay? Tsy fantatra teto na ny fanontaniana ny tsy nazava na ny atao hoe kolikoly no tsy fantatra ty olona nanaovana fanadihadiana ity. Tsy nisy ny fanampanazavana azo tany amin'ny orinasa mpamosavy momba ny tetikasa-pitrandrahana aritany na dia teo aza ny dingana maro natao ahafahana manantona ny tompony andraikitra tao atoerana. Ouais, pendant ta déterminée, manao fanadihadiana momba ny tany
dia mivarotra sy mandefa mivarotra maromaro zany vétérinaire Madagasikara amin'ny fisinana ity zany dia mivarotra sy mandefa na dia efa maromaro any zay a mivalana iny a iny mba anjara reo zany satria misy salon natao tanytanina lehibe iny a mivezavezana foana isan'andro hoe manan-karena sika Madagasikara hotandrana ny personne mivarotra sy mandefana hotandrana ny artany tsitsika hoe mahita maso hoe hotan'izao ny fandehana hotan'izao fandehana tena impossible amiko le tombosoa tonga dia mively tombosoa bahoaka tombosoa firenena ity ny zavatra atao a ohatranyizao ny tarika tany anina ohatranyizao ny tarika tany anina ohatranyizao ny tarika tany anina tena hoe zany hoe olona zay tsy teverana asa izay zany tsy afaka mamitazaka etsy faran'izay afaka tazanana tamin'ny alalan'ny tranokalany Haïti no nahafantarana fa efa mpikambana ao amin'ity sampana ity ny orinasa mpamosako hatramin'ny volana aprily 2024 isan'ny ho voarakitra ao anatin'ny rapport de réconciliation 2012 ny etrana rotsaky ny orinasa mpamosako tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana nandritra ny taona 2024 mbola itsako ihany orinasa manao fitsirihana hitrandraka artany iray ao ihany koa ny MCM teo amin'ny vavahady ny ekipa dia sy navela niditra tao amin'ny orinasa tsy navela akory anazava amin'ny tompona andraikitra ny atoerany antondiany ireo mpanao gazety nanao ny fanadihadiana teny atoerana sary sy horonam-peo nalaina kiafina no nahafahana nanangona ny vaovao teny atoerana lera efa vitanay izy hoe mamanontany tany fotsiny hoe efaona mireo de ina ny zavatra atao ty zany zony am'le ary kanafa le société raha ihany zany raha ihany société fanenarana fotsiny hoe raha mitovy amin'ny rianina atika raha ihany ro raha zay ihany zany mety commentaire atran'izao inona zao ny ato atran'izao misy an'le fa misy an'le fitsandrahana mihitsy sisy misandraka zany manao sondage zany sisy sondage tony zao fa stand by azambina zay stand by zay avy ary ranga mahalarana azy avy any dolo le réponse makati satria ary zao maison mère zay ny farana teo ny fanangonam-baovao natao tao amin'ny toeram-pitrandrana artany tao Asako. Ho an'ny Sakara indray isika hitsidika ny orinasa Snowmail any mahaboboka Sakara. Mbola voafetra ihany koa ny vaovao azo tao amin'ny toerana misy ny dedikasa pitsiriana Sultany atao ny orinasa Snowmail ao mahaboboka Sakara ity. Raha ny fantatra treto momba n'ity toerana misy Sultany ity dia any amin'ny 700 metatra ka hatrany amin'ny 400 metatra ambanin'ny tany no misy ity angovo ity. Misy ny fitaovana napetraka ireo sinoa manatanteraka fitsiriana ao atoerana. Tedim-piasa malagasy tao amin'ny mail no nanome vaovao momba ity dedikasa ity. Mariana fa ninitsina mpiseho ny tarehany izy manahy izay mety ho fiantraikan'izany amin'ny asany any aoriana. Io zany karazana fitaovana anankiray zany asy taritana an'le gaz zany avy ao satria ity zany misy blanc zany io, misy blanc maromaro mipetaka zany le teo de taritana. Izy io moa misy trop-plein kelikely zany fa tsy tonga de boucler-njareo hitana ideny fa misy trop-plein kelikely zay zany misy kely mandeha. Fa izy zany fa izy zany tsy de tena hoe otra fofona gaz briquet reo ihany. Tantarana ve le atrantranga tamin'le rano mamainina de tena mitambary. Le zany tena rano zany tsy ritika ambony eny amin'le teo zany rano may zany. Firy degré eo? Mafana aloha. Tsy zakan'olona le izy aloha. Ka io le fokon'olona zany avy teo de nitaraina. De nataon'le sinoa zany nanome volan-jareo zany. Io zao tsy haiko. Teratany malagasy ny akamaroany ireo miasa ao amin'ity toerana fanaovana fitsiriana Sultany ao Sakara ity. Mampitaraina ireo mpiasa ny fitondrany ny sinoa azy ireo. Za zany manambady. Ny vadiko zany tsy tian-jareo hipetraka hiaraka amiko. De ny karamako ahena fa omendra zareo sakafo zany ao. Le trano koa zany
trano tranon'akoho reny moa zany trano tsy de normal loatra. Toy izay ny resaka ny fanaovanay tamin'ireo mpiasa 2 kilometatra miala avy eo no misy ny bromisy ny tompona andraikitra sinoa ao amin'ny orinasa Mel ao Maboboka Sakara. Aiza misy patron zao. Aiza Chine anao telefone. Patron fa tonga teto Madagasikara fa hitany toerana ty. Fahitany. Donc anao patron eto Maboboka. Anao patron Maboboka. Tsy vata miasa. Izy o responsable. Ok. Andeha zay sinoa tsy miteny. Taorin'ny tany Analanjorofo, toeram-pitrandrana Fasimainty faharoa ny Mainland ny ao Manakara. Mirefatra any amin'ny roa tapitrisa hektarany ny velaran-tany azon'ity orinasa ity trandrana Fasimainty ho an'ireo toeram-pitrandrana Fasimainty ireo. Toy ny tany Sakoa sy ny tany Sakara dia tsy misy mangarahara ihany koa ny fanomezam-baovao momba ny fitrandrana Fasimainty ataon'ny orinasa Mainland. Sy afaka niditra tao amin'ny toerana anatanterahany orinasa Mainland fitsiriany izahay nijery ny zava-misy tao atoerana. Ponina teny amin'ny manodidina no nanoranay ny toerana mahatazana ny toeram-pitsirian'ny Mainland. Amin'ny 5 minitra ny lalana mandeha makany miara-miala 30 minutes. Dia tsika ity zao avaiza zao io avy aty ambadika ilay izy avy aty ambadika. Dia sonoro ve manana basy sa eo? Saiko zay rera manana. Fa mety misy anankifiry zao zaveny eo zao? Misy 700 mahery. 700 amin'izao? Misitrika eo? Marobe moka izy ty fa be mbody ny sanany. Rehefa avy ty zanany ny sanany avy niasa da alefa. Da mivoaka tany koa sanany koa. Mifanolosolo. Ngeda be ve le fasika alain'zareo zao io zao sa kelikely? Misy kelikely rehefa mangady zany mahita fasika da andramany zareo. Miafina atsika zany zao io zao lalana 30 minitra vao an'le idirana makany. Nisy ny négociation maro samihafa natao ohatrany tsy nahazo mihitsy dia tonga amin'izao ve tsika? Hitanao manahirana zany le izy nanaraka ny lalàna atsika miasa fanaovangazety rehetrarehetra nanatina ny tompona andraikitra ny orinasa, nanatina ny tompona andraikitra mpanjakana isan-karazany ny tompona andraikitra tao amin'ny faritra moa dia nampanantena fa misy olona hiaraka amintsika zany mba hisy ny fahatokisana ho any. Nampanantena ary nagnome fotoana tamin'ny 2 amin'izao ora efa presasika rahalahy zao amy 710 zany hoe mahatonga saina ihany satria atsika manao fanadidina aty an-toerana na nivoaka aty fotony araka rehetrarehetraka fohifohina fanaovantsika tamin'ny tanàna ary ambadika ary dia hita hoe misy zavatra mampime zany dia lasa miditra anatin'ilay investigation tenisany zay sika amin'izao fotoana zao raha natao daholo ny karazana démarche isan-karazany fa sy reto le izy ny sinoa milaza fa sy mety ny gasy Etsany zao amin'ny 50 mètres manano le mine ny sécurité ry ambony. Tsy fantatra inona ny asan'ireo sécurité ireo, inona ny mety afenina ao ambadika ireo fefy. Tsy fantatra hoe trano fanaovana andrana ity dia ity sa inona. Taona velany vangoko teto fotsiny ireto fasika ireto. Ahoana ny asa fanarenana ity toerana ity rehefa vita ny andrana. Fa sy mainty hatrany amin'ny 8 tapitrisa taona no azo trandrahana ao amin'ny faritra vadivavy Fidivinany. Ny fahitako azy dia misy tokoa ny lafiny mihiba amin'izay mety fitrandrahana izay ny amin'ny hoe problème environnemental apetrak'izay sy mety expropriation ho aterak'izany zavatra zany kanefa ny fahitako azy raha jerevana kosa ny mety ho tombony satria fantasika ihany ny vidin'izany Fasimainty zany eo amin'ny tsely raisam-pirenena raha izany réserve no resana teo zany no voatrandraka amin'ny ahadalana daholo dia every fa isisiany zany ny vola mety ho azon'ny fanjakana foibe amin'izany fitrandrahana izany ary isy ihany koa mazava ho azy ny ho azon'ny collectivité territoriale décentralisée aty an-toerana.
Siosion-dresaka mandeha amin'izao no hoe efa iroa sahady amin'ny fanondranana fasimaity ny orinasa Mainland. Marina ve zareo ny teo taloloha teo dia fa magnondrana andafy aminazy agny. Fainareo zany. Da tsy igny nahita anazy nagnondrana anazy agnaty trano agny aloha da tsy tanay fa mitondra anazy amin'ny tôbily magnano da mitondra izy. Da misy amin'ny camion. Da maro defa miasa eka defa miposition da misy dépôt ny ro ala douane eo. Hitanay amin'ny dépôt amin'ny da mbola misy miamagna moa izy akaitriny zao izy eo. Eka da mety tatefiny amin'ny tôbily agny gamba da tamatavy agny efa rano. Dia hono atana anaty gony io sa anaty cotonera? Anaty cotonera ka. Mahakasika ny hoe mitohy ny fanondrana nataon'ny société Mainland, zay aloha tsy afaka manamarina na mandiso an'izany zavatra izany, fa ny zavatra azo lazaina fotsiny dia ny fampiarana zany ny fepetra izay noraisiny fitondram-panjakana foibe, ny amin'ny fampiantonana aloha zany ny activité na ny asa izay nataon'ny société Mainland taty amin'ny faritra Vatovavy fitovinagna zany. Arak'izany dia nahato ny orinasa Mainland satria na ny ministeran'ny tontolo iainana azy dia nahatsikaritra zavatra hafahafa. Voalohany aloha somary manaitra ny olona satria velaran-tany efa mitady irefatra any amin'ny 10 kilometatra nge ny Modramasina no tady io voakasika na fitrandraha. Ary amin'izao tsika miteny zao raha nomba ny any Vatovavy fitondrana ny zavatra ataon'ny Mainland dia mbola tsy nahazo izy akory ny ataontsika hoe permis environnemental, fa ny zavatra ananany